faritra Atsimo-Nosy miandrandra fatratra ny verenan'ny filoha RAVALOMANANA eo amin'ny fitondrana. CSS takiny hanoloana ny praiminisitra. Apollo 21 tsy nahafa-po mpisolo vava ny didim-pitsarana. Isarakoatrany ianao manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'izao takariva izao zoma fa 17 ny volana Desambra ny taona 2024 manolotra ny arava ary tomboky lasy sy tomboky vavy manasanao anaraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Araka ny efa natsidika tao anatiny ny lohatenim-baovao iny ary dia mipejy fampianarana no isantarantsika ny vaovao amin'izao ariva izao ny farana omaly alakamisy 12 ny volana Desambra ny zakabe mpirenena nataony sindika ny mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra na ny CSS izay natao teny Ambohipo izay naharitra 3 andro moa. Maro ny fekevitra nivoaka tamin'izany izay niompana indrindra tamin'ny fampianarana ambony sy ny raharaham-pirenena. Toy izao ary ny tatim-baovao entiny Onjalalaina Ranaivomanana sy Mathieu Prince. Maro ny olona ny syndicat ny mpampianatra pikaroka sy ny pikaroka mpampianatra no tsy mbola voavaha amin'ny fanjakana hatramin'izao. Ary niompana tamin'izay olana sedran'izy ireo izay indrindra ny fekevitra nivoaka nandritra ny zakabe nataon'izy ireo teny Ambohipo ny 14 ka hatramin'ny 15 Desambra lasa teo. Nivoatra tamin'izany fa tsy natanteraka afa-tsy ny fetrasa tsy maintsy tanterana isa-taona ny CSS nanomboka tamin'ity taona 2024 ity. Takin'izy ireo ihany koa ny andoavana ny tampikarama amin'ny ora fanampiny na ny heure supplémentaire. Ny mpikambanao amin'ny CSS izay nilaza ny tsy hanao fihetsiketsehana intsony hitakina ny tampikaramany fa hiandry ny fahendren'ny mpitondra fanjakana. Taoriana ny Congrès nasionaly dia napakevitra ary namoaka fekevitra Congrès nasionaly zany amina fekevitra anankitelo lehibe. Dia ny voalohany mikasika ny fiainana syndikaly izay nandiniana ireo fangatahana sy fitakiana indrindra fa ny fiarovana ny zoso ny asan'ny fampianarana ambony tsy hanaova tsy mifetroa aloha izay hatreto mandra-pahisy ny vahaolana tokony avy amin'ny fanjakana. Fatakin'ny syndicat ny mpampianatra pikaroka sy ny pikaroka mpampianatra ihany koa ny hanoloana tsy misy atakandro ny praiminisitra Saint Christian. Raha ny fanazavan'ny filohan'ny CSS dia mivady pitokisana tamin'izy ireo ity praiminisitra ity antony angatahan'izy ireo ny hanoloana azy. Misy ny hevitra mikasika ny fiainam-pirenena izay nanambarany CSS ny tsy mifangatahana amin'ny andriamatofiloha ny hanajanonana amin'izay ny premier ministre amin'izao fotoana izao. Izay moa nitapaky ny Congrès. Maninona ny premier ministre anisany satria fantatritsika tsara fa maro ireo olom-boatendry zany manakatsakana ny zavatra rehetra alefa mikasika ny fampandrosoana ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Anisan'izany ny fivadiam-pitokisana izay nataony tamin'ny CSS na tamin'ny syndicat. Raha misy ny tari-dresaka sy ny resaka izay fanatao hatramin'izay mikasika ny dérogation anamaintien zany dia efa nisy hoe ekena daholo izy ireo ary natao mihitsy ary hoe nangataka mihitsy andriamatoa premier ministre hoe averina ka izay rehetra atolotry ny misy terapia efa voadinika tany dia ekeny tsy misy ayazany kanefa rehefa nivalina izy dia betsaka no latsaka zany tao anatin'izay. Vahaolana maharitra fa tsy vonjy tavanandro no angatan'izy ireo ampitondra manoloana ny olana eny anivon'ny anjerimanontolo saika manerana ny nosy. Ny fampianarana ambony izay kitry faharan'ny fampandrosoana sy ny hoavin'ny firenena. Nandritra ny zakabe ihany koa no ny fidianana ny birao vaovao hitondra ny CSS ka lany fandroa ny tantana ity syndicat ity hifaly Arivon'Andria Miarinoro izay hiasa mandritra ny 3 taona. Makasika kosa indray ny firongatry ny valanaretina COVID-19 sy ny FEPETRA NORAISIN'NY mpitondra fanjakana dia nilaza ny avy eo anivon'ny firaisan'ny firenena androany fa tsy ampy ny fahamelona avy eo anivon'ny mpitondra Onjalalaina Ranaivomanana sy Mathieu Prince hatrany. Goragora ny fampanajana ireo FEPETRA sakana iarovana amin'ny tsy paritahany COVID-19 eto amintsika raha nambarany firaisan'ny firenena. Ary tsy ampy ihany koa ny fandraisana andraikitry ny mpitondra indrindra fa amin'izao fotoana mampirongatra ny COVID-19 izao indray. Tokony efa miroso amin'ny fanamafisana amin'ny FEPETRA ara-pahasalamana ny mpitondra fa tsy andro olona maro marary vao hihetsika sy hikoropaka andrainy andraikitra entitra. Na ireo vola natokana hitantanana n'ity valanaretina ity aza tsy mangarahara ny fitantanana mpitondra izany ho hatrany avy eo anivon'ny firaisamon'ny pirenena.
tsy ampy ny fanaovana tatitra avy amin'ny fanjakana mahakasika ireny vola ireny nefa azon'ny olom-pirenena mahafantatra izany. Ho an'ny firaisamonim-pirenena aloha somary ataontsika hoe tsy ampy famailona angambany tsika raha mitaha amin'ny zavatra nisy tamin'ny première vague de contamination ny coronavirus teto Madagasikara. Ao anatin'izay ataontsika hoe tsy ampy angambany atao hoe fanehoanan'izay atotanisa ofisialy avy amin'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka sy amin'ny fanjakana foibe sy ireo ratsy mangaiky avoakasika izay tsy ampy be deaibe ny ataontsika hoe ny fandraisana fepetra idirana amin'izay amehana ara-pahasalamana izay mba hitsinjovana an'ilay fahasalamam-bahoaka. Manoloana ny dokam-barotra mahakasika ny CVO atao amin'ny fanjakana amin'izao dia nilazany avy eo anivon'ny firaisamonim-pirenena fa tokony fanentanana ny olona hanao vaksiny no imasoan'ny mpitondra amin'izao fotoan'izao. Ny vaksiny ihany aloha hatreto no fiarovana azo antoka sy mahomby. Efa maro ihany koa ireo vaksiny misy eto Madagasikara saingy mbola tena vitsy ny olom-pirenena manao izany. Malagasy 150,400 sy 10,000 ihany no mbola nanao vaksiny izay tsy misy afa-tsy ny 200 malagasy manerana ny nosy. Tsy ampy ny fanentanana antony mahambany io isy io raha fanazavana hatrany. Tsy tokony isy fifaninanana eo amin'ny CVO sy ny vaksin. Fa ny vaksin aloha dia isan'ny zavatra iray miaro efa misy fenitra iraisam-pirenena manaraka an'io dia ny zavatra tokony ataon'ny fanjakana zany nareo vaksiny nafarandreo arany mba ezahina aparitaka ho an'ny olom-pirenena tsirairay avy manao ihany koa fanentanana ho an'ny olom-pirenena tsirairay avy mba hanao vaksiny satria isan'ny zavatra ray iarovana anazy io ary iarovana ihany koa le firenena iray manontolo any amin'ny ataontsika hoe fomba fijery lavitra eza karana io iarovana ny toe-karena mihitsy satria rehefa mahatratra le immunité collective tsika mba azo fehezina ihany ny fomba fiparitahana zay valanaretiny zay mba tsy dia tena miatraika mafy any amin'ny fiodin'ny toe-karena zany lay fisin'le valanaretiny na dia atao hoe efa misy tendance ihany anela izy Ankoatr'izay tsy fahampian'ny fanentanana nanao vaksiny izay dia anisan'ny nokian'ny firaisamonim-pirenena ihany koa ny tsy famoahan'ny ministera tatitra mazava mahakasika ireo olona vaovao mitondra ny Covid-19. Tokony atao isan'andro toy ny taloha ny fanaovana ny tatitra fa tsy isan-kerinandro toy ny ataon'ny ministera PIA amin'izao. Ilain'ny olom-pirenena mahafantatra ireny isy ireny mba hitandremany tsirairay. Ny vaovao avy any amin'ny faritra kosa indray dia tokantrano iray no niaran'ny fandrodanana trano nataon'ny komina tao Fianaratsoa ny androany. Misy ny fanavakavahany eo amin'ny samponina ho ny tompontrano izay niaran'ny fandravana. Vaovao MBS Fianaratsoa. Miampray indray ireo mahatsapa fa tratrany Tsindrazolena ato anatin'ny commune urbaine ny Fianaratsoa. Nisy ny asa fandrodanana izay nataon'ny mpanatanteraka no taritin'ny tompon'andraikitra teo anivon'ny commune urbaine ny Fianaratsoa tamina toerana iray ety amin'ny piscine Isaha. Efa ela nisy sotrasota teo amin'ireo olon'ireo, efa nisy ny fifampitoriana sy fifampitondrana ny raharaha teo anivon'ny fitsarana, ary ny ovaova moa izay valin'ny fitsarana izay, mbetika ny andany no mahazo rariny, mbetika ny ankilany. Mbola tafiditra tokoa ao anatin'ny tanin'ny commune ireo tany mampisy olan'ireo, ary manana andraikitra sy manana zo amin'izany ny commune andray fanapahakevitra mifanaraka sy mifalitsy amin'izany mba hisiny marimarika iraisany. Mahatsapa anefa ty renim-pianakaviany ty fa misy mizana tsindrianila amin'ny fandraisana fanapahakevitra eo anivon'ny commune urbaine ny Fianaratsoa. Eto dia tena ny alahelo tanteraka fa misy fitanilana ary tena misy kolokolo avy lainy tao anatin'ny commune urbaine io satria raha za mahavoan'ny antsilay izao no mitaraina sy manao taratasany amin'ny commune io tsy isy valiny mihitsy fa raha reto olona manana fahefana reto mampiasa fahefana reto no mitaraina miaraka amin'ny vavany ao dia mi-exécuté. Fantako na hoe mampahandrana ny mahatonga anazy manao an'izay. Araky ny loharano-baovao dia ny volana marsa 2024 ny tokony niroso tamin'ny fandrodanana ny eo anivon'ny commune urbaine efa tonga teny an-toerana saingy nisy antso dia ny antony indray. Volana maromaro taty aoriana mbola tsy tanteraka ny asa ary dia izao hitantsika izao indray fa nivadika indray ary ny fandraisana fanapahakevitra ny ankilany indray no nahazo rariny ka dia tonga tamin'izao fandravana izao. Manay ny fisian'ny kolikoly avy lainy tao ambadika izany ty renim-pianakaviany ty nefa tsy hita izay ho sarangotany. Ty le tonga fitenenana hoe ny kely anananao aza mbola ho alaina aminao.
hoany afatra koa hoany manam-pahefana zany dia mba tsy njoviany madinika fa raha ohatra zao zany manjony majinika dia very daholo ny majinika rehetrarehetra fa ny manana fahefana ihany zany no afaka fa aiza tokoa moa ny vahoaka tsy mandady arina no tokony hitaraina moa ve tsy any am-pitondra sy ny manam-pahefana zao nefa hafa mihitsy ny fisehon-javatra vanim-potoana anisan'ny mafy sy indrindra ho any tantsany fahatarana sy ny tsy fampiny rotsakorana maina ny tany ary tsy afaka mamokatra manoloana izany anisan'ny antony iray goavana mahatonga izany anefa ny fiovaovan'ny toetry ny andro noho ny fahasimbany tontolo iainana nanao fanadihadiana mahakasika indrindra ary injavandre mahefa sy tahiry aina androany akoatra ny tsy fisihany tosika sy ny fanampiana avy amin'ny fanjakana anisan'ny olana goavana sedrainy tantsaha malagasy ihany amin'izao fotoana izao ny fiovaovan'ny ny toetry ny andro vokatry ny fahasimbany ny tontolo iainana fa indrindra ny dorotanety izay nisesisesy tato ato maina ny tany ary tara vao nilatsaka ny rosakorana tamin'ity fitaopahavaratra ity voakasika izany avokoa ny ankamaroan'ny faritra maro teto Madagasikara anisan'izany ireo tantsaha amin'ny komina Fenorivo alakamisy ny tantsaha aloha izany dia raha antsika malala fa tsisy ny rano any an-tsana tsisy ny rano ambolena dia ny fambolena zany zao a dia raha antsika mahita fa zao maina be zao ary tsisy tsony ary ienona zany ny olona satria tsisy rano a ny fambolena tsy misy potika ny tontolo iainana zany amin'izao an'izao satria tena maina ny tany ary nona ny olona na biby fimpo rehefa nona ny olona dia ny biby fimpo koa nona avy hatrany ary mahatonga ny retim-biby maro be zao a maty daholo ny fiompiana ny ankabeazany mahatratratra any amin'ny 500 mahery ny fahampitehan'ny ala eto Madagasikara amin'izao vanim-potoana iainantsika izao izay hita fa mitombo raha oharina amin'ny tapahavitrehan'ny mponina amin'ny fambolekazo izany indrindra no naharisika ity fikambanana iray ity niroso tamin'ny fanentanana ny vahoaka amboly azo arak'izay tratra etsika androany a dia ilay atson'ny ankizy hoe tetikasa kely tetikasa madinika zany a momba ny fambolekazo entina hanintanana ny olona rehetra fa aina mihitsy ny fambolekazo ary maika efa fanaotsika matetika ny hoe mamboly azo fa ity zany a dia tena tsisy andraso tsony fa tena maika be satria raha mahita ny haintanitsika mahita ny tondra-drano a mahita ny reny hoe fantrana sy hanoanana sy ny zavatra maro reny dia vokatry ny tsy fisian'ny ala reny vokatry ny tsy fikarakarana sy fandrehetana ny ala fanombana ny tontolo iainana mihitsy tsy aivina anisan'ireo faritra 420 ahitana fahampitehana ala be indrindra maneran-tany Madagasikara raha nitatitra navoaka ny WWF raha ho an'i Madagasikara manokana izao dia nahatratra ray tapitrisa hektara ny ala ripaka tamin'ny taona 4 hatramin'ny taona 7 AINY ny mety mbola hitombony salanisa io avy dia avo satria miamahantra ny vahoaka ka maro ny mandripaka ala amin'ny fomba tsy ara-dalàna sy mivelona amin'izany amin'ny fanaovana charbon ny fanjakana raha teo tsy manana viana matipaika entina mirenana indray any Madagasikara ho noso maintso toy ny teo aloha eo amin'izay pejy ny tontolo iainana izay hatrany dia lehilahy iray no voapanga ho tompon'antoka tamin'ny doro ala nitranga tao amin'ny faritra Arovany Manombo voaheloka higadra 10 taona ity farany ary mandohonitra 70 tapitrisa ariary olona efatra ihany koa no tratra nanao tevy ala sy dorotanety tao amin'ny alan'ny Kofavy ny roa tamin'izy ireo dia voaheloka higadra 4 taona miampy lamandy 20 tapitrisa ariary ny iray hafa kosa voasazy higadra 5 taona an-tranomaizina miampy lamandy 20 tapitrisa ariary ary ny iray farany ny 2 taona an-tranomaizina miampy lamandy 10 tapitrisa ariary tsy aivina fa eloko eo anatrehany lalàna ny fanombanany tontolo iainana amin'ny endriny rehetra ka manentana ny rehetra hatrany hanaja toy ny anak'Andriamaso ny tontolo iainana eo amin'ny maresaka iray samptsirenena dia miaina anatin'ny fotoan-tsarotra tanteraka ny mponina Filipina amin'izao fotoana izao lasibatry ny tondra-drano goavana mantsy any an-toerana no ny fandalovany rivo-doza izay niteraka takaitra goavana ho an'ny mponina Njavandre Mahefa sy Tahiry Aina olona efatra treto no fantatra fanamony ainy ary mahery ny 3 hetsy ireo tsy manan-kelofana ao Filipina vokatry ny fandalovan'ilay rivo-doza mitondra ny anarana hoe Ray nanomboka ho maly atoandro tokony tamin'iray ora sasany tany no niditra tany ety tao amin'ny morontsiraka sy araka ao Filipina ity rivo-doza ity mahatratratra ny amin'ny 570 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny izay narahana orambe ka niteraka fiakaran-drano tamina tanàna maro tao Filipina azo maro no tapaka sy ny ongotra ary trano anjatony ihany koa no fantatra fa nirodana sy difitry ny rano
olona mahery ny sivialina no voaterina findratoerana amin'izao fotoana izao ary mifarimbra mamonjy ireo trabona ny croix rouge sy ny fitondram-panjakana ny antoerana. Ireto farany izay manentana ny mponina ao aminy mba ho mailo sy hamonjy ny toerana azo antoka satria mbola maro ny loza mety ho ateraka ity rivotoza ity toy ny mety ho fihotsahany tany sy ny fianjarana fototra goavana. Hatramin'ny androany dia mbola mitoy ny fikarohana ataon'ireo mpamonjy vonina satria maro ihany koa ireo fantatra fa tsy hita popoka noho ny hamafin'ny tondra-drano sy ny rivotra nentin'ity rivotoza ity. Ny gadona teto Antananarivo omaly ny filoha-marika RAVALOMANANA sy ny délégation-ny antoko-tiky Madagasikara izay nakany Toliary. Naminty nandian'izy ireo tany an-toerana ary ny sekretera jeneraly ny antoko-ty Marina Randriamasinoro sy ny solombavam-bahoaka FEPETRA lamizafimbololona fa nadiadiny mialy raharonomana sy Andra Rakotomalala. Tsy misy afa-tsy fitarenana sy fitantara ny fahoriana sy ny gidiny fahasahiranana vokatry ny fahantrana amin'izao fotoana izao no noresahin'ireo mponina tany amin'ny faritra atsimo sy atsimo andrefana iny tamin'ny filoha-marika RAVALOMANANA nandritra ny fidinana ifotony nataon'ny délégation-na TIM tany an-toerana tao anatin'ny herinandro mahery. Mijaly ireo vahoaka ka nanao antsoantso ny iverenany ity filoha-mpanorona ny antoko TIM no sady filohan-drodiben'ny mpanohitra eto Madagasikara ity eo amin'ny fitondrana. Nisongadina ihany koa ny fanakatsakanana isan-karazany sy ny filambanana nataon'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ireo mpitandron'ny filaminana. Tsy nahasakana ireo vahoaka hita fa tamin'ny filoha-marika RAVALOMANANA nefa ny zavaniseho. Noporofony ity farany ihany koa fa na dia tsy izy aza no mitondra ny firenena dia tanjony hatrany ny anakaiky sy hanampy ireo vahoaka malagasy tsy hankanavaka. Ny zavatra tsara aloha izay nitondra hafaliana ho an'ny vahoaka ny Toliara ihany koa dia ny fahitana ny filoha-marika RAVALOMANANA, ny firesadresahany sy ny fiseraserana natao rehetra taminy satria tamin'ny toerana rehetra izay nalehanay dia nangetaeta ny zany filoha-marika RAVALOMANANA zany daholo ny olona ary ny tsapa dia tena efa reraka ny olona me mahantra mitaraina vitsika ara no an'ny sasany tena hoe efa miaina ao anaty fahantrana lalina kanefa ny fahitan'ny filoha-marika RAVALOMANANA dia tena ny teny mihitsy zareo mitondra fanantenana ao anay ny fahitananao vonjeo zahay dada vonjeo zahay président marika RAVALOMANANA moa dia nitondra ny afatra ho an'ireo izay fanena taminy mba hisininy hoe firaisankina ny sininy hoe fifankatiavana ary indrindra mba tsy ho voafitaka ihany koa amin'ny fotoana izay anehoana ny safidy rehefa tonga izany fotoana izany nyresahana ihany koa satria maro ny mpampiady tany na talohany natongavanay tany ary dia nyresahana ny fametram-pihavanana ny ona tamin'ny olona maro izy tany ary resy lahatra hoe ilaina ny fihavanana ilaina ny manavitra n'izao firenena izao ao anaty lavaka ka tsy mihitsy afa-tsy ny firaisankina ny rehetra zatra tena mampatezitra dia nataon'ny mpitondra satria rehefa hita n'izay fitiavan'ny vahoaka ny Toliara ny filoha zay dia nananatanteraka ny anniversaire ary izay ao amin'ny taniny anazy ny toerana izy ny tompona anniversaire dia nosakanana tsy navelana anao an'izay ary nefara tamin'ny fandatsahana bomba mandatra ranomaso ho an'ireo olona izay naniry ny iara-ipaly tamin'ny filoha-marika RAVALOMANANA tsy lavitra an'izay akory nefa fa eo akaiky eo tsisy 500 mètres akory miala amin'io toerana io dia misy kianja fanaovam-baolina eo filalaovam-baolina ary feno hipoka tsy nahitana mpitandro filaminana teny na ray ary rehefa avy eo ny tompona andraikitra dia mialokaloka fotsiny amin'ny hoe resaka resaka ara-pahasalamana ny tsy ahafahana manao an'io ny créer trouble ny ordre public dia mamoaka an'izao didy rehetra zao zao mivoaka indray ny hoe fahamailona ara-pahasalamana dia tsy azo ataony vory olona mihoatra ny zato na mivoaka ary ny zavatra iny dia jereva fa ny antokony ny fitondrana ankehitriny ny TGV dia voatsela akory omaly tany Moramanga na vory olona mihoatra ny 300 anaty efitrano ary mbola ny kabary an-dalambe tsy nahitana mpitandro filaminana zany nanakany ka entsika dia miteny hoe amin'izao fitantanana amin'ny firenena izao dia misy mihitsy natao hoe 2 poids 2 mesures ary mampiasa ny fahefana rehetra eo am-pelantanana ny mpitondra anakanana izay tsy mitovy hevitra aminy. No amafisany solombavam-bahoaka FEPETRA lamizafimbololona ihany koa izay voalaza nambarany fa ny fahatongavan'ny filoha-marika RAVALOMANANA fotsiny no nandrasan'ireo mponina Toliara sy ireo faritra manodidina mba hamany olan'izy ireo. Miandrandra fatratra ny iverenan'ny filoha-marika RAVALOMANANA eo amin'ny fitondrana ireo mponina satria efa leo sy tofoka ny amin'ny tsy fahaiza-mitantana ny filoham-pirenena ankehitriny sy ireo mpiaradia aminy. Tany amin'ny faritra atao Kililoka eo amin'ny 20 kilometatra miala ny Toliary dia taniny dia mitovy amin'ny zavatra rehetra hitanay tamin'ireo faritra hafa rehetra ny tsidihana ny fahasahiranan'ilay vahoaka ny tsy fisiany rano
tsy fisian'ny asa, tsy fisian'ny sakafo, tsy fafahana mamoaka vokatra, tsy fafahana mampiala-janaka, tsy afahana mijabo-tena. Zany rehetra zany miveriberina, tsy miodina ilay toe-karena, tsy miodina ilay fiarahamonina fa samy mandeha samy mitady ary miaya ny amin'izay hoanina ny androany tena hoe tsy fantatra na ahita na tsy ahita. Nandeha indray izay nakany Bezaha any amin'ny 10 kilometatra mahery kely miala ny Toliary indray, tsy fandripalemana nefa nisan'ny manjaka any amin'izany faritra zany miala tromby. Tsy fantanterahana izao mpitondra ankehitriny izao le karazana vely rano, karazana fampanantenany, ny tokony nataony sy ny andraikitra tokony nataony, ny tsy fahazakana ilay andraikitra, dia tena manao antso ny président Ravalomana amonjy azy ny vahoaka malagasy indrindra ny any atsimo. Na intsy ihany koa ity solombavam-bahoaka ity raha nilaza fa tsy misy antenana intsony amin'izao fitondrana izao raha ny fahorian'ny vahoaka malagasy manerana ny nosy no jerena. Tsy mahagaga hoy izy raha mangetahetany iverenan'ny filoha Ravalomanana izay nihaino sy mahatsapa ary vonina hitondra vahaolana ho azy ireo mponina. Tsy misy ninona ho antenaina intsony raha izay mpitondra tarian'Andriamatoa Rajoelina izao. Fa nahita ny tany atsimo mifidy azy 700 tany hoany ny tany amin'izany faritra atsimo andrefan'izany fa mitody damosina aminy fifidianana no irariana ho tonga aingana afahan'ny vahoaka malagasy manapaka hoe izy indray mendrika hitondra azy zavatra tsotra dia ampitahina hoe inona ny zava-bita nakany ohatra ny hoan'ny faritra atsimo andrefana tapiorombe ny lalana ray alina kilometra ratsaka kely vita président Ravalomanana, ny borabokotany ny sekoly, ny lakan-drano ny tohan-drano, ny rehetrarehetra mihitsy ny fahaizana manafoana trosa, ny fahaizana mamaritra laram-pahamehana mino izay ary resilany manana vahaolana président Ravalomanana, olona manana izay le hoe fitsipika fitondran-tena sy disiplinina, tsy hanana ireo afro sy fahamatorana ary fahalalana, tsy hanana ireo mpitondra misy amin'izao fotoana izao ireo. Tsy ho toy izao iarina ny firenena izay efa niarina tamin'izany fotoana alohan'ny 2024 rehefa tafaverina eo président Ravalomanana. Izy anefa no misafidy an'izay ny vahoaka no nifidy, tsy mpanongana isika na miteny arany tany atsimo tany indrindrandrindra nanao hoe ahogana ohatra ny nanaovany ianao himpitondra io président fa ela be mampijary anay mampahory vahoaka. Raha bangona izay rehetra voalaza tonga saina tanteraka ny amin'ny fitiavan-tena sy ny fampanantenana pokaty taon'izao fitondrana izao ny vahoaka malagasy. Mila olona mahay miaino sy mahay mitarika ary mahafantatra ny lahara-pahamehana ho an'ny mponiny Madagasikara mba hisiany ny fampandrosoana maharitra. Ny vahoaka androany ihany koa moa ny didim-pitsarana mikasika ny raharaha Apollo 21 rehefa notsaraina nandritra ny andro maromaro tsy nahafa-pony mpisolo vava ny didim-pitsarana ka milaza ny ampiakatra ny raharan-tenany. Zavandre Mahefa sy Tahiriny Aina. Sazy miatra asantery-vozona 20 taona no nomeny ny fitsarana ny Paul Rafanoarana. Asantery-vozona 10 taona ho an'ny Philippe François sy Aina Razafindrakoto. Vao eloka asantery-vozona 5 taona ihany koa Ivoangy Andrianandrianina vadiny Paul Rafanoarana. Akoatra izay, nahazo sazy miantona 5 taona ny Général Victor Ramadra sy Yvon Randriazanak'olona na Isareraka. Afaka noho ny fisalasalana kosa i Ferdinand Razakarimanana sy Brigitte Mrokzek ary nahazo fafana madidio ireo manamboninaitra sy ireo zandary voaroroy. Izay no didina voaka ny fitsarana androany mikasika ny raharaha Apollo 21 na ny fikasana mony ny filoham-pirenena. Tetsakilany nanamafy ny mpisolo vava ireo vaopanga ireo fa tsy nisy ny pirofo netana ny ampangana ireo olona rovany ka ny alatsanainy ho avy izao ihany dia apiditra ny antotan-taratasy ho fandravana io didim-pitsarana io ny tenany. Io zany dia apetratsika fatana satria amin'iny le misy hoe complot amonona président sy le olona sasatsasany à partir de Apollo 21 ataon'iny. Kanefa na any amin'ny acte d'accusation na ny zava-misy tsy misy manorona manapirofo hoe nisy zavatra nomanina zavatra hatao hananao anatanterahana an'izany zavatra zany izay le lazailazana hoe tsy misy tentative punissable, tsy misy acte préparatoire anaovana attentat, tsy misy io. Ary zay ny takinay tamin'ny ministère public, zay ny takinay tamin'ny parquet général hoe aiza zay pirofonareo e, tsy misy pirofo nentinareo hatramin'izao. Ilazana fa hoe meloko reto reto satria anjaranareo mitondra pirofo milaza hoe meloko reto fa tsy anjaran'olona rovanay ny teny hoe zay nge tsy melika ka reto pirofo e. Kanefa na izany aza ny tena nazava zay fa le nareo tsy misy le pirofo hoe afahana manadison reto reto tsy rariny ary
matonga hoe le sazy hoe tsy ekenay koa satria tsy misy porofo aveliko hatramin'izao mbola mametraka défi zay. Akoatra izay manenifisiany baiko sy ny ambadika politika mikasika ity raha ity ihany koa ny mpisolo vava Maître Willy Razafinjatovo. Ka eo zany no apetrako lizy fa hoe ohatra na rarotina le tsy nao retransmission directe lizy hoe ahafana nanome baiko ataovao zao za raha mieritreritra tsy za aloha za fa niavaka sasa tsy min'olona sasa manao hoe io ke maître efa hatramimaly nefa mivoaka satria ake maraina dia efa misy miteny zao ny sazin-dranona sy ranona mbola tsy mivoaka koa ndy tsy ninina dia tsy fantatro fa ren'olo reny angamba hoa na reny mpamoaka vaovao reny tsy fantatro no misy gazety na misy zao le gazety akaiky mifanakaiky amin'ny mpitondra sy na le olona nampanao ty zavatra tia dia teneny zao dia mbola tsy voaka dia reny no mahafantatra an'le zavatra zay dia hoe zao zay zany manaprofo fa hoe misy zavatra hafahafa tao ahoana nafantaran'ireny hoe rehefa sady hoe ranona sy zao ary tena nanakaiky tsara mihitsy zavatra tenen'zareo le didy tao ka iza hoe tena nisy mihitsy zany ny manipulation nisy ny baiko fa lainga sady raha politika io na tiana na tsy tiana ary afabaraka an'io malagasy satria ivoaka era zao tontolo zao zavatra fa tsy petraka eto amintsika fotsiny. Naharitra 10 andro katroka moa ny fotoam-pitsarana ity raha Apollo 21 ity. Nosamboriny mpitandro ny filaminana tao Anosibe ny nidonio any Androany fiarovana ny tany ny vahoaka tsy ho alain'ny sirama no antony ny samborana azy raha ny loharanom-baovao tany izay kasaina anaovana tetikasa ny filohampirenena ankilany tsy manaiky ny fisamborana azy ny vahoaka ao Anosibe ka manao fitakinany amitsorana azy raha ny vaovao voaray teo ariva toy ihany koa moa zany dia efa nivoaka iny nidony tao reny fanadihadinana tao azy teny amin'ny mpitandro ny filaminana. Ivarina ankady ny firenena raha mbola ity fitondrana tsy mahafantatra ny laharam-pahamehana ity no mitondra eto. Maro loatra ny raha tsy mandeha eto amin'ny firenena kanefa zavatra hafa no iazakazany mpitondra ho ny solombavam-bahoaka Stanislas Randrianarso tao anatin'ny fandaharana miara-manonja ho an'ny Androany ando miaratiny tahiry ny aina. Manao izay tiany atao ny mpitondra miazakazaka amin'ny zavatra tsy laharam-pahamehana hatrany ny solombavam-bahoaka Stanislas Randrianarso raha naneho ny heviny mahakasika ny fametrahana tetikasa teleferika eto Antananarivo. Malagasy maro no miady amin'ny fahantrana ankehitriny tsy mahita ho raisina kanefa vola tapitrisany maro no trosaina amin'ny fanatanterana izany izay tetikasa tsy hitondra vahaolana akory. Tsisy mbo fampiarana tsisy minina fa zay tiaka lizinay aloha tompoko amiko raha zavatra tena hoe mamokatra ho amin'ny firenena que demande de peuple izy mitingy inona ny tiatavina fa tsy zay fa lizy dia tena gâteau empoisonné tena zavatra doza amin'ny firenena ty telefedika ty satria zao tsy mandeha le tena tiatavina olona tabadabana ty ohatra hoe aiza le laharam-pahamehana aiza le laharam-pahamehana ahatrany amin'ny tena tsy tonony mihitsy ny zavatra tena inona filaza azy tena tsy fanao mihitsy lizy hoe nyteneny teo anala embouteillage izy ianao tsy any ny solution embouteillage ny embouteillage aloha vao fa tena fa mamono mahafaty eto ny système be da be fa tsy mbalala ny laharam-pahamehana fa dia eto Antananarivo tsy ho vangoko ty teleferika ty tsy fanao era-tany mihitsy zany any capitale dia tsy mbo fantany zareo ve tsisy niana tsy nandalo université tsy nandalo io nandriana pomierina nefa dia nanao fodotrafidrasa ngeza be nanao ny be tsy mitatatra zay lovatsika anampatanjaka ny Antananarivo hatramin'izao dia tsy mbo fantany zareo mpitondrareo ve inona mbo apetrako amin'izay mandalo eo fa zavatra pozina nanao petraka ao firenena fa mivoaka anao ary fa tsisy tsy hoanina dia mbola itrosa be tena otra mampime tsy mahay sa tena fananina sa misy baziny hafa. Ankoatra io na intsy ity solombavam-bahoaka ity raha nilaza fa raha mbola ity fitondrana ity dia tsy misy azo antenana intsony vao maika ampivarina kadiny firenena raha mbola izao fitantanan'izao no mitoy. To mamy le place ty ve dia tena miteniteny foana na fisolelahana ny azy na araka ny teda malalitsaina azy dia hoe mbola ndendray le double alatra mahatsiravana sy ny tavo maika pure hita fa vahoaka tena fanoana fa tsy mandeha zay loana dia mbola menao mandara tinga zao tsy fitiavany fa jerevo ny zava-misy ny akapiaza ny 95% tompo dia efa tena mitanatana vava efa valala voatango tsy afa-mihetsika tso jerevo raha mbola itoizany ty zavatra raha mangy tia tena marina raha tsy ho foaty eto aby antsika mianakavy. Fanaovana tsinontsinona mpandraraha malagasy no misy manoloana amin'ny fanjakazakany sinoa amin'ny fitrandrana drakaka velona
hopotika tanteraka ireo tantsaha raha mbola ireo vahindreo no mena vahany eto amin'ny firenena. Za moa tena fanapotehana zany sy fanaovana tsinitsinina mpandraraha malagasy mihitsy zany ary de tena mirere mihitsy ireo sonoreo hoe zareo no tena tompony ty fandrarahany ty ary tsisy malagasy afaka mitsabaka zany. Raha zao mbola fitondrana zao de zareo ny tompony tanàna zany. Fatatsika nefa fa vola amina million de dollars mihitsy no azo amin'ty resaka crabe vivant ty zany. De eo nanarana sainy rehetra hoe fa iza marina ireto orinasy reto. Fa tena iza no tanana ao ambadiky reto orinasy reto no de tena mahavita manao an'izany. Ary inona ny problème ny anivon'ny ASS na le autorité sanitaire halieutique sy ny anivon'ny ministère ny jonson'ny toekarena manga no zany zavatra mitranga amin'izao fotoana andro zao. Ka raha ohatra ka tsy ny mpandraraha malagasy zay mifofotra mahay an'le asa no mena vahana fa ny vahiny tahakan'izao ataony sinoa zao satria izay mety azon'ny sasany zavatra any ambadika any de vetsika fa fanapotehana zany sady famarotana an'le fiandrianana ara-ekonomika atsika. Tapitra ny fampahalalam-baovao izao aly izao ankasitrahako ianao nanaraka izany hatramin'ny farany hoarana rehefa avy eo ny Global News. Aorian'izay kosa ny horonan-tsary La Fille du Père Noël ary ny horonan-tsary mitohy isaky ny zoma tahaka izao dia ny Vampire Diaries. Mametraka ny veloma mandrapitafary ho amin'ny manaraka indray tompoko.